Faly-miarabantsika tsirairay avy indray amin'izao fotoana izao ary isaorana amin'ny tompo ny famindrapony fahasoavany izay mbola matoy izao antsika. Miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka an'ity vidéo ity na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina rehetra any. Ny anton'izao fotoana izao dia nizarana amintsika ny fitoriana izay ho atao amin'izao ity volana septambra ity sy ny hatramin'ny volana desambra izay efa napetraky ny tompo ato anatinay. Ny iraka napetraky Jesosy amin'ny filazantsara dia izy hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raolanitra dia tsy miova izay iraka izay hoe mandeha eny amin'izao tontolo izao hitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary ny ten'Andriamanitra milaza amin'ny Isaia 40:2 hoe indro ny aizina manarona ny tany, ny aizi-pito manarona ny firenena, fa aminao no hiposahan'i Jehova ary aminao no anehoan'ny voninahiny. Zany hoe ten'Andriamanitra tsy miova. Maly Seigneur mandrakizay, ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao tsy azo fenina ny tanàna miorina tampon-tendrombohitra. Ary tsy afaka mijanona amin'ny toerana ray foana isika fa mila mandeha araka izay ten'Andriamanitra zay. Dia napetraky ny tompo ato anaty reto toerana izay hovanginy reto dia zaraina amintsika izany ho fitondrana ambavaka voalohany indrindra ary ho fampahafantarana ihany koa any amin'ireny toerana ireny ny fisian'ny fotoana mba hizarana amin'ny olona any raha tsy any isika ary rano moa isika dia mba hahatongavantsika amin'ireo fitoriana ireo amin'izany daty voatendry zany. Ary koa ny anankiray koa anatin'izany rehetra zany dia hoe ahafahantsika ihany koa raha any amin'ireny toerana ireny ianareo ka mangetaeta ny hoe hiara-iasa amin'ny fanomanana sy ny amin'ny zavatra hafa mbola apetraka ao anatin'izay dia misokatra ihany koa isika ao anatin'izay rehetraizay ho hitantsika ihany ny lahara-tarby izay ahafahana mifandray na ny mailaka ihany koa izay ahafahana miresaka. Voalohany indrindra ny fitoriana ho avy akaiky indrindra zao dia amin'ny 28 septambra any Mahajanga. 28 septambra any Mahajanga zay ny voalohany ho avy zao akaiky izao dia ny 28 septambra. Ny faharoa dia any Antsirabe. Ny Antsirabe dia ny 6 oktobra alahady io 6 oktobra ny any Antsirabe manomboka amin'ny ataontsika hoe amin'ny 9 sasany io zany na amin'ny 10 dia tonga dia mipadra rivony andro hatramin'ny any amin'ny 4 any. Misy fotoana kely fotsiny amin'ny atoandro eo izay hoe anaovantsika fiatoana kely fa tonga dia mitohy avy hatrany tonga dia manomboka marainaka hatramin'ny hariva zany fitoriana filazantsara ho an'ny rehetrarehetra any Antsirabe. Eo moa zany fampiorenana, fampaherezana, famporisihana izay rehetrarehetra efa ao amin'ny vala fitombony izy ireo na ny any Antsirabe io na ny any Mahajanga. Fa eo koa anasana izay rehetrarehetra mangetaeta ny tenin'Andriamanitra araka le lazaina teto hoe hatramin'izay mihitsy zao mission zao dia tsy hitaonantsika amin'ny antoko-pivavahana ary tsy manangana antoko-pivavahana fa mametraka ny olona tsirairay avy eo anatrihan'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy Kristy ary atonga tsirairay avy ho mpianatra satria izay mpianatra Jesosy Kristy ihany miditra ny fanjakan'ny lanitra. Dia vita ny Antsirabe dia any ity le zavatra anankiray izay efa niresahany efa elaela fa ny tompo manana ny fotoanany ary ny fotoanan'ny tompo ny tsara indrindra amin'ny zavatra rehetrarehetra fa zavatra vina efa napetraka tato anaty dia tanteraka soamantsara amin'ny 25 oktobra ny fitoriana indray izy ity le niresantsika hoe any amin'ny tany izay tsy tonga ny fiara dia ny tompo manome fitaovana ahafahana mitory dia amin'ny 25 oktobra any amin'le toerana hoe Itondy commune ray any amin'ny faritany Toliara raha tsy diso na Mahajanga eo zany mifandray eo le izy dia io tanàna io tsy tonga ny fiara fa raha sitrapon'ny tompo zany ny tompo efa nanome ahafahana mampiasa ny hélicoptère andehanana any. Dia 25, 26, 27 oktobra fitoriana any amin'ny toerana io. Toerana izay ataontsika hoe toerana mafanafana ihany ary toerana izay mila hitorinan'ny filazantsara tokoa le fahazavana marina hitondra fiainana sy fanafahana ho an'ny olona rehetra. Fitoriana amin'ny 25 oktobra, 26 oktobra, 27 oktobra miaraka amin'ny
fiarah-miasa zany amin'ny émission zay manome ny hélicoptère ahafahana mandeha mitory amin'io toeran'io any Itondy. Manaraka avy eo dia misy koa ny fitoriana zay ho atao any Tamatavy amin'ny 8 novembre. 8 novembre fotoana anankiray ihany koa io meko antsika fotsiny ny daty zany aloha. Ny andinindinireo mbola mandeha tsy rairay ireo rehefa avy eo miaraka amin'ny toerana sy ny ora fa amin'ny 8 novembre zay dia fitoriana ny Tamatavy. Any amin'ny volana décembre tsika izao, voalohany volana décembre dia izy koa ny fitoriana zay ho atao any Tuléar. Voalohany volana décembre dia manaraka avy eo any amin'ny tapatapaky ny volana décembre any dia makao Fort Dauphin sika ahafahana mizara ihany koa ny olona rehetrarehetra any. Reo no napetraka ny tompo zany aloha amin'ity volana farany amin'ny mandrapatonga farantaona 2024 ity sitrapon'i Jesosy ka tsy mbola tonga izy dia mbola mitohy zany ao anatin'le hoe mandehana amin'ny fotoana 2024. Fa zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara. Tena ho fanavotana ny olona zany ho famonjena ny fanahany ho fananany fahavitany fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary ihany koa ny tompo iahin'ny tompo azy amin'ny fiainany eto antany. Fa tsy misy famonjena afa-tsy eo amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Averika any le teny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:12 tsy misy anarana ety ambanin'ny masoandro nomena ny olona azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ary io anaran'io hatrany no toritsika, io anaran'io hatrany no ambarantsika fa io no nandresan'ny fahafatesany. Jesosy Kristy no nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay ary izy irery no lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany. Ao amintsika rehefa mifandray misy ny mbola mangataka hoe hitoriana any amin'izay toerana misy azy any tsy adino misy hoe resaka hoe Moramanga, Fianaratsoa, any amin'ny faritry Sava, reny rehetrarehetra reny dia efa ao anaty fa holazaina amintsika amin'ny fotoana ho avy indray ny mbola momba an'ireny. Fa ireo zany aloha no mipetraka dia misaotra antsika sady ny amin'ny fahatsiarovana ambavaka n'izany asa zany sy amin'izay fanohanana amin'ny lafiny maro ihany koa avy any amintsika zay omeny tompo antsika arakevitra sy ara-pitaovana sy ny sisa rehetrarehetra ary tena hoe fiarahana miompo-po anatin'izany rehetrarehetra zany satria ny tanjona dia ny androka ny aizina, ny tanjona dia andrava ny asan'ny maizina, ny tanjona dia atonga an' Jesosy ho fantatry ny olona rehetrarehetra, atonga ny olona hanana fiainana. Averika tsy atoko mpivavahana na atoko mponona na hitory trano fivavahana fa hitory an'le manome fiainana dia fiainana be dia Jesosy Kristy zany. Dia izay ny fizarana foy filazana vaovao amintsika ny amin'ny fitoriana izay ho atao ho an'i Jesosy ny voninahitra ny amin'izany rehetrarehetra zany ary dia tsika rehetrarehetra ao anatin'ny fanahy mivavaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary isaorana antsika fampiresana sy ny fanohanana, famporisihana fa zava-dehibe reny rehetrarehetra reny fa hita tokoa hoe maro ny miara-mifampitantana na ny akaiky na ny lavitra ao anatin'izao asa masina izay napetraka Jesosy zao. Ho azy ary ny voninahitra hatramin'izay faroa mandrakizay. Amen. Days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial,